mampikakaiky ny distrika maro eto amitsika indrindra izay tsy fandriam-pahalemana izay. Nilaza ny heviny mikasika ny ady atao amin'ny fanatsarana ny fandriam-pahalemana eto Madagasikara indrindra ary ny depute ny Manandrina Fanomezantsoa Andrianjanahary. Nambariny ity sombavomboaka ity fa tsisy afa-tsy ny fanomezana andraikitra ny vondrom-bahoaka ifotony toy ny fokotany ihany no ahafahana miady amin'ny tsy fandriam-pahalemana. Madagasikara ngamba dia raha mahita na andrenivohitra na ambanivohitra. Io zavatra io dia hitako hoe arahan'ny resaka lalam-panorenana antsika aiza ho aiza marina ny fokotany sy ny fahefana satria miainga avy ny fotony ny fandaminana n'izany resaka fandriam-pahalemana zany dia hitantsika fa mifampiakina zany zavatra zany satria raha nomena fahefana reny sy fokotany reny amin'ny maha olom-bo fidy azy dia hita fa misy ezaka lehibe. Misy fotoana ny se fokotany mandamina ny any fokotany tsirairay misy azy avy dia tsy nahitana tranga zany zay zavatra zany. Amin'izao fotoana izao ny fokotany zany sady tsy ao anatin'ny vonjom-bahoaka tsinjaram-pahefana ny tsy ao anatin'ny ministera ny ati-tany fa dia mihantona eo ary anisan'ny misedra olona toy izany dia mila rafitra fandaminana avy any fotony iarahan'ny fitondram-panjakana eto amin'ny firenena zany. Isorana fitondram-panjakana tamin'ny atrikasa izay natao teny vaty mahakasika ny RSS iny satria anisan'ny dingana lehibe zany. Raha iteny ao amin'ny distrika Manandrina dia misy ezaka ataon'ny fitondram-panjakana ary zany zavatra zany dia tsara ny mampafantatra zany eto. 12 ny commune ao anatin'ny distrika Manandrina, commune anakory ihany zany zao no mbola tsy tafapetraka ny dasy na ny poste fixe izay tsy misy dasy misy poste fixe misy aza ny commune sady manana dasy manana poste fixe ezaka atao fitondram-panjakana zany rehetra izany ary isaorana azy fa io moa tsy vita moramora ary tsy vita vetivety fa mbola ao andala ny fandaminana zany ary tokony hisy ny fampihavana pirenena fampihavanana ny mpiaramonina miainga avy any fotony avy any fokotany satria efa tafatsangana io ny rafitra ho an'ny fampihavana pirenena dia hitako hoe tokony asiana avy any fotony zany mba hisiny ny fandriam-pahalemana eny anivony fokotany tsirairay na ambanivohitra na andrenivohitra zany.